manomboka amin'ny enora sasany maraina ka hatrany amin'ny 1 atoandro ireo fiara avy any Antananarivo tonga eto amintsika tao anatin'ny andro maromaro izay mitombo hatrany ny oralany ny andalana noho ny fahasimbany lalana raha ny nambarany ireo tompona andraikitra. Ho antsika zay tonga eto amin'ny tombom-piantsoana Naranta zay misy antony be deabe na hitsena olona na hitsena entana zany mety gagagaga tsika zany tato anatin'ny fotoana vitsivitsy zay fa miatara isan'andro zany ny fahatongavan'ny fiara. Raha ohatra ka tany amin'ny 4 sasany maraina ny fiara teo aloha ka hatramin'ny 7 sasany ny fahatongavana, amin'izao fotoana zao zany misy fahatongavana foana manomboka amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Tsara ho marina zany fa mihasimba ny lalana iny amin'ny RN4 iny ary ny RN6 moa zany efa tsy resahantsika intsony efa potika tanteraka ny lalana. Zay zavatra zay anefany mampitombo roa avoeny ny fotoana lany eny an-dalana ka anjaran'ny tompona andraikitra moa zany zay voakasika zay lalana zay mijery an'izay fa ho antsika zay mitsena olona sy miandrolona zany tsy tokony gaga ntsony tsika fa misy fahatarana foana ny fahatongavana satria aleo araka ny fomba fiteny hoe aleo tonga tara zay misy olana eny an-dalana satria zay tonga soa ihany no arabaina. Tsy ny lalam-pirenena faha-efatra ihany anefa no ahitana izay fahasimbany izay fa mampiteny ny mona ihany koa ny lalam-pirenena faha-enina izay mampisy elalelana lavitra eo amin'ny ora fahatongavana ireo fiara ihany koa.